fifidianana madio mangarahara mendrika ary weekend rehetrarehetra ny vokany ka izay zavatra izay zany tsy ho tanteraka raha tsy ho ny fiezahany tsirairay tokony fantoka amin'io fifidianana io tsika manomboka androany zao tokony tsy tsony lalana ny sakantsakana zay atao lala melomeloka fa tokony fantoka amin'io mba afahantsika mihevitra ny raha pitso ialana amin'izao krizy zao tery ny fotoana kanefa tsy azo ivalaparana ela loatra koa ny tetezamita ny krizy efa be dia be ny vokatra ratsy aterany ka tokony mahasoatsika ny fialana amin'ny krizy amin'ny fomba tena mendrika indrindra